miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any tonga soandray ato amin'ny foivay ato amin'ny canto info mba hanomezana fahafapo ireo izay nandefa message privé maro dia maro to aty amiko manontany fanazavana mikasika ny inona mahatonga an'ilay coronavirus antsoina hoe covid-19 nanome fanontaniana ihany koa mikasika ny inona no nahatonga ny mpianatra aty amin'ny hexagone izay alefa hiverina any an-tsekoly daholo ary terena obligatoire andeha hiverina any an-tsekoly amin'ny le 22 juillet 2020 ataoko fanazavana fohifohy tsy dia lava manjary monamonaina anareo fa efa noresako teto ihany mikasika ilay mot-clé mikasika ilay fanaovana description zany hoe fampiediana chiffre amin'ny lettre miaraka amin'ny symbole ny antony ny safidina manokana ny 11 ny déconfinement ny taty France dia mifandraika tanteraka amin'ilay mpianatra ho averina hiverina any an-tsekoly amin'ny le 22 juillet 2020 ho anareo zay mpanaraka ny info éveil mpanaraka ny vidéo zay ataoko tokony mba efa mahafantatra sahady mikasika ireo isa mikasika ireo lettre mikasika ireo symbole izay akampanao anatin'izao satria efa noteneniko foana matetika fa tsy fifanjifinjavatra no anaovana ny confinement sy ny déconfinement atao isaky ny 2 semaines na isaky ny 2 herinandro zany hoe sasahana roa ilay volana ka izany no mahatonga n'ilay tiré alohan'ilay covid-19 izany covid-19 zany aloha dikan'izay dia ilay coronavirus nalaina tao amin'ny acronyme amin'ny teny anglisy izy io hoe coronavirus disease 2019 izay le mot embrouillena ny lohatsika izay tsy dia maharaka zavatra maro tsy misy fandraisany satria tsy miteny disease ny amin'ny teny hafa tsy miteny disease ny amin'ny teny français coronavirus fotsiny 2019 fa natao hoe covid-19 ny antony ny safidina manokana izany de zany dia ilay isa ilay litera avy ao amin'ny faefatra avy amin'ny abidi zany hoe ao amin'ny alphabetika izy dia faefatra ny toerana misy ny d ary io d io dia manambara zavatra efatra loza efatra izay voiziny zany aretina izany amin'ilay dieu ny planète Mars izay planète ny fahafatesana planète ny guerre planète ny terreur na ny taotra sy ny horohoro de misy zavatra efatra fonosiny izany isa zany ary tsy napetraka ho azy eo alohany tiré izany de zany ka orinan'le tiré misy chiffre 19 ny dea ny tiré azo antsoina ihany koa moins 19 misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy napetrapetraka fatany ny dea efa ao amin'ny litera fahaefatra ao amin'ny alphabétique dea dia midika hoe désastre amin'ny teny français désastre amin'ny teny anglais loza dikan'izany faharoa ny d dia décès amin'ny teny français dif amin'ny teny anglais fahafatesana fatelo dia dieu ilay dieu ny aretina dieu ny guerre dieu ny terreur ary ny faefatra farany dia désinformation na ny lobby ny resaka vaovao tsy marina rehetra izany hoe izay mivangongo anatin'ny désinformation ilay vaovao tsy marina aparitaka izay averiverina ao amin'ny hainao manjery izay amokisana ny lohatsika izay miataka avy hatrany subconscience alefa ao anatiny eritreritra izay vaovao tsy marina vaovao lainga vaovao diso ary tsy mifandraika amin'ny réalité izay misy izay zavatra efatra izay no fonosiny ilay d inona indray no fonosin'ilay tiré na moins
19 matetika ry zavatra ataony reto manampahaizana ao amin'ny tafika miafina ireto dia tsy mataonao foana fa misy dikany daholy ny arety naparitakin'izy ireo dia efa fatarana efa fantatra na ny fotoana naparitana an'ilay aretina efa no calculena hatrany am-boalohany daholo naninona natao 2019 ary amin'ny décembre nanaparitana ny ilay aretina satria amin'ny 2020 no anaovana izany rehetra izany ilay 2019 dia ilay 9 plus 1 izay manome 20 ary ilay tiré na ilay mois 19 dia ilay isa mandeha isaky ny roa mba azahoanan'le efatra na ny 2 plus 2 na ny 4 moins 2 zay ny dikan'ilay tiré eo alohany 19 satria ny confinement dia nalefa isaky ny roa herinandro ny déconfinement ihany koa taty en France manokana dia natao le 11 mai 2020 11 zay entika zay fa raha impina ray roa izany hoe roa ny ao anaty zany mba tsy azahoanan'ilay 15 satria raha 15 lay izy tsy azahoanan'ilay isa 2 lay herinandro efatra ao anatin'ny volana anankiray misy herinandro efatra dia natao le 12 le 11 lay izy mba azahoanan'ilay chiffre 2 satria ilay herinandro efatra dia sasana roa herinandro roa ampinany roa azahoanan'ilay isa efatra raha ny aty amin'ny 22 ndray kosa natonga an'ilay mpianatra zay atao obligatoire alefa any ampianarana amin'le 22 juillet 2020 ary natao fanahinina mihitsiny alefa any ampianarana anatiny 2 semaines roa herinandro ihany ny mpianatra handeha hianatra zavatra tsy mitombina raha tena olona mieritreritra sy manan-tsaina zavatra tsy mitombina ary zay ny mbola fahavoazana ireo manao azy manampahaizana ireo satria misy défaillance foana misy contradictoire foana ny ataon'izy ireo raha ndefa mpianatra andeha hianatra ny ampianarana efa fantatra aloha zao fa misy leo Kawasaki zay miataky ny zazakely amin'izao fotoana zao nefany dia alefa hiverina ny ampianarana ny mpianatra anatiny roa herinandro fotsiny 2 semaines fotsiny alefa amin'ny 22 juillet andeha ho any ampianarana zavatra tsy logika zavatra tsy mitombina fa zany misy dikany tanteraka ny anaovana izany zavatra izany satria ilay 11 juillet tary amin'ny déconfinement dia nakambana ty amin'ilay 2 semaines ambony ilay déconfinement dia lasa efatra izany hoe lasa 2 semaines dia ilay 12 ilay 11 1 plus 1 2 plus an'le 2 semaines ambony no nangalana n'ilay chiffre ho atao hoe 22 tsy maintsy miverina ny ampianarana obligatoirement ny mpianatra rehetra izany hoe école primaire sy collège notsingaina manokana ihany koa io anankiroa io fa tsy natao anatiny ny lycée misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany naninona natao 22 juillet natao jona fa tsy natao 22 mai tsy mitovy satria ny volana mai dia litera telo ny ao anatin'ilay mai fa tsy efatra volana jona kosa indray izy na izy ataonao amin'ny teny anglisy na izy vakinao amin'ny teny gasy na izy ataonao amin'ny teny français dia efatra ny litera ao anatin'izany jona zany juillet raisina manokana satria ny juillet dia misy litera efatra ary samy mandeha tsy roa avy ireo litera efatra ireo zany hoe ny juillet ny dia misy teboka kely ny eo amboniny ny ia misy teboka kely ihany koa ny eo amboniny ary ny u sy ny n raha avadikanao le u dia mivadika n avadikanao indray le n dia mivadika u dikan'izay zavatra zay dia nosafidina manokana mihitsy n'ilay juin satria 10 ny ia samy misy teboka roa 10 ny ia mitovy ihany fa ny 10 mifaingoka kely le teboka anankiroa ambon'izy roa efa zahoana chiffre roa efa zahoana chiffre efatra ilay u sy ny n kosa indray avadikanao le u dia mivadika n avadikanao le n dia mivadika u zay dia efa zavatra hafa ndray kosa zay mahatonga azy tsy natao tany amin'ny mois de mai
ny toerana misy any jona dia raha amin'ny litera le izy dia 4. Ny isa kosa indray misy azy dia ao amin'ny n avy hatrany. Angalana n'ilay lettre jona dia azahoana ilay 2 avy hatrany. Zany hoe azahoana n'ilay déconfinement 2 isa 2 ao amin'ny le 22 satria ilay nanazavako azy teo ilay déconfinement 2 miampy an'ilay herinandro anankiroa no natonga n'ilay 22 nalaina. Isa n amin'ny toerana misy an'ilay jona kosa indray angalana n'ilay litera 4 misy an'ilay jona dia azahoana 2. Dia ilay 2020 moa dia fa enitsika izay 2020 zay fa misy 2 ampina 2 4. 22 azahoana ihany koa n'ilay 22 jona izay azotsika teo 22 zay 2 ampina 2 4 ihany koa. Ireo zavatra reo tsy no safisafidiana fahatany. Ny antony safidinana azy tiré 2019 ny antony ny safidinana azy ny nanomboka tany amin'ny volana marsa no tena namoizana ity moa hoe covid-19 ity fa tsy coronavirus fahatany covid-19 marsa. Raha vidéo farany nataoko dia marsa dia ny dieu zany marsa zany planète Mars loatra ka mythologie grec romain no resana i Ares dia ady andriamanitra ny terreur, andriamanitra ny ororo, andriamanitra ny lainga. Izany andriamanitra zany dia Ares ny anarany 4 ihany koa ny litera ao anatiny zany mo zany ARES. Ary ny toerana misy any Marsa dia ao amin'ny faha-4 aty amin'ny planète solaire. Zany hoe ilay isa 4 zavatra maro dia maro fonosiny zany isa 4 zany. Raha raisina izy amin'ny resaka fahasalamana izay manondro tanteraka ny groupe sanguin ny olombelona izany isa 4 zany satria ny olona samy manana ny groupe sanguin misy azy avy misy ny O, ny A, ny B dia ny AB. Zay efa groupe sanguin misy azy. Ilazana ihany koa izany mbola ao amin'ny mythologie ihany raha mythologie japonais dia loza na fahafatesana ny entin'izany isa 4 zany. Mbola ho raisitsika amin'ny resaka mythologie zay ihany dia iresahana mikasika ny fianakaviana tanteraka izany isa 4 zany dia ny ray, ny reny, ny zanaka. Zany hoe ny zanaka ny anadà dia ny lasy ny vavy. Iresana ihany koa zany ilay 4 coins cardinaux eto amin'izao tontolo izao izay mifandraika tanteraka ihany koa rano, ny afo, ny rivotra ary ny tany. Ary mbola azo iresana ihany koa zany mikasika ny sorona izay natao mikasika ny Jesosy Kristy izay sorona ilay azo fijaliana nanatonana azy sy ireo ilay anarana izay misoratra teo amin'ny azo fijaliana nisy azy dia inry tsy i Jesosy Kristy no misoratra hoe fa inry. Zany hoe ity isa 4 ty zany no safidina manokana. Izany no natonga azy natao taty amin'ny taona 2020 satria raha arakin'izay mythologie grecque, mythologie romane zay ihany manomboka amin'ny volana mars ka hatramin'ny volana oktobra dia ny anaovan'izy ireo resaka sorona, resaka fahafatesana maro olona maro dia maro, resaka orohoro-tany, na ny resaka désinformation izay elefa zany hoe manomboka amin'ny volana mars ka mifarana amin'ny volana oktobra ny anaovana izay zavatra zay. Ares zany manomboka amin'ny volana mars ka hatramin'ny volana oktobra dia mila miandry sika izay zavatra iseo na izany fahafatesana molona maro dia maro na izany lainga orohoro izay lefa toy ireo izay resahana hoe isindray ny farahandrony amin'ny 21 juin, isindray hony ny météorite izay ilatsaka nefatra amin'izao mbola tsy nilatsaka. Zany hoe désinformation, lobby médiatique, horohoro, aretina, fahafatesana maro na izany
avy amin'ny aretina na izany avy amin'ny manifestation na izany avy amin'ny zay zavatra rehetrarehetra mipoitra eto ambonin'ny tany dia voiziny ity taona 2020 ity daholy amin'ny nanomboka volana marsa ka hatramin'ny volana octobre fizarazarana ny zanaka sy ny ray aman-dreny izany rehetrarehetra zany mifandraika tanteraka amin'ilay 2 semaines ny confinement sy ny déconfinement mifandraika tanteraka ihany koa amin'ilay couvre-feu izay nianjaty tamin'ny olombelona tanatin'ity aretina ity ilay maraina sy ilay atoandro zay dia manome fotoananao indray manaraka azadindro ny fandaharana izay iarahantsika iresantsika mikasika ny kolikoly avolenta iarahantsika manokana bola rajaona manome fotoananao indray manaraka misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany azadino ny manao chaîne azadino ny manao commentaire azadino ihany koa ny manao miabonné.